Miarabatsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Bevoka ilay zanakay vavy nefa mbola mpianatra. Izay no lohahevitra hoentina amintsika amin'ity video manaraka ity. Ary misy reto fanontaniana vitsivitsy reto izay hitondrana valiteny. Ezahana ho tarafina amin'ny soratra masina satria kristianina moa no iantefan'izao video izao. Ary tena mafy ho an'ny ray aman-dreny izany hoe kibo no entin'ny zanany eo anatrehany izany nefa zaza mbola mpianatra. Nefa moa dia efa lasa be dia be mihitsy no mitratra an'izany amin'izao fotoana izao. Ka dia ireto ary ny valiteny izay omenantsika. Voalohany dia hoe tokony hibedy azy ve zahay. Ny valiny tsy fotoana ny fibedesana sy fandatsana intsony rehefa bevoka ilay zaza. Fa vao maika antsika manampitrotraka, mampitombo ny vesatra sy ny fahorian'ilay zaza indray. Ary olona mitondra voaka izy tsy mahatsara azy ny alahelo sy ny sento ary ny ranomaso. Izay tokony atao dia ny mampibebaka azy satria tena nandika ny sitrapon'Andriamanitra izy. Ary ao anatin'izany nareo ray aman-dreny koa tokony hibebaka fa mety nisy zavatra tsy vitanareo koa tao tamin'ny fitezana. Ary ny zavatra izay tokony lehibe indrindra dia ilay fifamelan-keloka eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Tena mafy ho an'ny ray aman-dreny kanefa tena mila mifamela ny ray aman-dreny sy ny zanaka ao anatin'izany. Dia ny zavatra goavana indrindra ihany koa dia ny hoe ataovy mandray an'i Jesosy Kristy ilay zanaka ao. Ento izy handray an'i Jesosy fa tena ho mafy ny fiainany manomboka eo. Tena ho mafy ny fiainany manomboka eo ka raha tsy manana an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy hanampy azy izy ao anatin'io zavatra izay mahazo azy io dia mety ho tafiditra anatin'ny fahakiviana sy ny famoizam-po mihitsy. Izay ny voalohany. Ny faharoa dia ny hoe maninona moa raha lana ilay zaza dia samy vita. Ie, be dia be tokoa ny olona mieritreritra an'izany. Fa tena zava-doza ny fanalan-jaza. Ary raha kristianina anao no mijery an'izao video izao dia tena miteny aminao fa hisoro anatin'ny sainao izany. Aza tia tena ka eritreritra ny hoe ny imazonao sy ny voninahitro fotsiny mahamaika fa aiza ny sitrapon'Andriamanitra. Didy fahenina ny hoe aza mamono olona. Exodosy 20:17. Ary fantatsika tsara fa nafana dia ny lalàna aza dia mandraran'izany fanalan-jaza izany. Dia mbola fantatsika tsara koa fa tena abibiana tsiroaman-tany ny fanalan-jaza satria ilay zaza ao anaty kibo dia tena potipotehina mihitsy. Nefa dia zanaka ao menaky ny ainao, nofo sy ravy aminao dia potehina sy ravaravana potehina ohatran'izany. Tena zava-doza io mbola resaka makasika an'io satria marobe koa ny mpivady manala zaza. Fa tena zavatra tsy ankasitran'Andriamanitra ny resaka fanalan-jaza ary tadidio. Fa raha ny tenin'Andriamanitra dia ozy izy manao hoe izay mandatsaka rahan'olona dia mba halatsaka olona kosa ny rany satria tahaka ny endrik'Andriamanitra ny nanaovany ny olona. Ka ilay raha io dia ilay aina, mandatsakaina, mandatsaka rà, mivaly io. Tena mivaly io any aorianany ka tena mitandrema. Be dia be ny lasa tsy miteraka intsony noho ny fanalan-jaza. Be dia be ny maty eo am-panalan-jaza. Be dia be ny tena lasa simba mihitsy ny sain'ny vehivavy amin'ny resaka fanalan-jaza io. Mety solution de facilité ray minitra eo dia mety fa tena miteraka zavatra be dia be io ka aoka tsy hiditra amin'izany sika kristianina. Zavatra fahatelo dia ny hoe ahoana natao ilay zaza ho ankiboary. Inona izany no tokony atao amin'ilay zaza? Voalohany olo ravana dia izao nandretsika dia memenina, tezitra, tsy manatsiny io zaza io. Ianao mety tsy nieritreritra ny fatonkavan'io zaza io. Fa Andriamanitra manana programa amin'io zaza io na dia zaza vokatry ny fahalavona azy io. Tadidio izany. Ary izao ny fatonkavan'ny olona anankiray eto ambonin'ny tany dia fitahiana foana izany. Ary izany mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe misaora amin'ny zavatra rehetra. Fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Tesalonina voalohany 5:20. Misaora. Misaora fa be dia be any tsy miteraka. Be dia be any no mitady zaza fa tsy mahazo hoe. Misaora ny amin'izany rehetrarehetra izany. Ary raha ohatra ka tena tsisy azo atao mihitsy hoe tsy te hitaizan'ny zaza mihitsy ianao dia izao aleo ateraka ilay zaza dia avy eo omena olona. Omena olona raha mbola te hiverina hianatra. Fa tsy mety mihitsy ilay manala zaza. Izay no azo atao indrindra amin'ny hoe omena olona ilay mba mitady zaza na ilay tsy miteraka ireny fa tsy hoe ianao mamono mahafaty nefa ny olona ry mitady. Indraindray manko tsika masika mihitsy amin'ireny olona hoe manary zanaka eny anaty fako ireny fa ny mamono olona sy ny fanalan-jaza mbola pira lavitra noho ireny satria ilay manala zaza tena mamotipotika amin'ilay zaza ao anaty kibo mihitsy. Ka mila mitandrina isika tena masika amin'izay resaka fanalan-jaza izay. Ny zavatra manaraka dia ny hoe afaka mitory ve zahay? Satria tokoa manko raha mbola tsy ampitoana ilay zaza vavy dia misy ny lalàna
izay tena mametraka mihitsy ny hoe fanodikodonana zaza tsy ampitoana azo atao tsara no mitory ary rehefa mitory koa anao tsy midika hoe manota akory no mitory satria mety misy ihany zavatra izay mila jerevana ohatra ny amin'ny hoe le zanakao hitanao fa tsena zaza endry mihitsy kanefa dia tena misy tovolahy tsy fantatro tovolahy maditra efa nanao an'izany tamina vehivavy anankiray izy dia bevoky iny dia miditra amin'ny zanakao indray izy amin'ny faharoa dia mba tsy isian'ny fanontelo intsony dia tena mety mihitsy le hoe toriana izy na koa hoe efa vadin'olona le rangahy dia nefa ny zanakao mbola tsy ampitoana azo atao tsara koa no mitory azy amin'izay fotoana izay na koa hoe tsy fantatro efa tena be taona be ohatra le rangahy na le tovolahy 7 taona izy na 7 taona ny zanakao mbola 9 taona mazava ho azy fa na dia tsy niterena raha le zanakao vavy tamin'ny nanao firaisana ranofo mety ny manipuleny amin'izay fotoana izay diso ihany izy ka azo atao tsara koa no mitory amin'izay fotoana izay nefa dia tadio koa fa raha ohatra le zanakao ka molamolana jefijefy so dia le zanakao mihitsy nankataka le firaisana ranofo amin'izay fotoana izay koa misy ihany ny rariny sy nitsiny tsy tokony hiditra amin'ny fitoriana mihitsy ianao zay tadio tsara aloha izay na koa hoe ankizy mitovitovy taona tena hoe ankizy mba samy endry sotra izany fa dia tena hoe lavitsotro izao fotsiny dia tsy hitako mihitsy koa izay tokony hidirana amin'ny resaka fitoriana ao anatin'izany fa dia zakaina ny vokatry ny adalan'ireo zaza ireo tsy zaza ntsony moa fa efa olon-dehibe satria efa miteraka zany izy zao efa tsy zaza ntsony ny zavatra manaraka dia ny hoe tokony hivady very zareo tena tsy azo terena tompoko tena zava-doza mihitsy le manery zaza hoe anambady satria be voka fa avy eo hisaraka indray izy rehefa afaka kelikely eo dia mitovy amin'ny tsy nisy ihany fa tena aleo mihitsy ateraka le zaza dia tena hoe karakarainy iny zaza iny zany fa tena tsy mety le hoe terena anambady izy satria ny tenin'Andriamanitra dia mazava tsara le Korinthiana faharotoko fahenina andinin'ny fahenina manao hoe ny fitiavana tsy mihatsara velatsia zany hoe tsy hoe modimody mifankatiry zareo nefa izy tsy te hivady akory na terenanao eny eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fiatsaram-belatsia fotsiny fa tena amin'ny fitiavana tsy mihatsara velatsia zany ny zavatra takian'Andriamanitra ka tena tsy azo atao fa lasa ohatrany hoe mizoe filma fotsiny zareo zany ka tsy azo atao an'izany ny tokantrano fa tena misy fitiavana bazy ny zany atao hoe fanambadiana izany azonay rarana raha very zareo tsy hivady tena azonareo rarana izy raha ohatra ka manana antony mazava tsara ianareo ary zany fandrarana azy zany koa nefa dia tena tokony atao ampahamendrehana sy atao ampahendrena mba tsy hitondra famoizam-po an'ilay zaza ary miezaka mandrakarivo nareo mandresy lahatra azy mba tsy hiroso amin'ny fanambadiana kanefa indraindray moa ilay izy misy tena mafilo misisika ihany tsy alaitra kisoka mihitsy fa dia nanoy amin'ny adalany foana amin'izay fotoana izay rehefa tena hoe miroso izy amin'ny fisoatam-panambadiana na le mariazy any am-piangonana dia tsy tokony hitsangana hanohatra intsony ray aman-dreny fa izao rehefa tsy mety nanarin'ny ray aman-dreny izy dia alao izy io manao anarin'ny fiainana fa ny fiainana koa afaka ny ananatra azy ny fanontaniana manaraka dia ny hoe tokony hanatrika ny rarahany ary ve zany zahay ary tokony handray anjara ve raha ny tena marina ry havana rehefa le hoe tena efa miroso amin'izay zareo amin'ilay fanambadiana sy amin'ilay raraha dia tena tokony hanatrika ilay ray aman-dreny ny zavatra tsara fantatra aloha dia ny hoe atao fantatra ilay zanakao foana ny amin'ny hoe tena tsy mankasitraka ilay zavatra nataony ianareo zay aloha ataovy mazava tsara amin'ny zareo zay tsy hoe raha manatrika ianareo dia nidika izay hoe micautionné na hoe manaiky ilay zavatra nataony fa tena hampafantary mihitsy na ny hoe tsy tianay tsy ekenay tsy ankasitrahana ilay zavatra izay nataonareo sainga mbola tia anareo zahay ary mbola vonina hanampy anareo mandrakariva amin'ny mahazanaka anareo dia izay zavatra izay ny tena zava-dehibe indrindra ao anatin'ilay izy tadio tsara fa rehefa mijeritsika ny tantaran'ny Adamaseva nisy le plan azy napetraka-Andriamanitra teo le amin'ny hoe fiainana ao amin'ny Saedena fa rehefa tonga ny fahotana izy mivady dia niditra tamin'le plan B izy mivady iny plan B iny mazava fa tsy ho tsara no le plan A mihitsy sainga Andriamanitra dia nitaty azy tao mandrakariva nanampy azy tao mandrakariva hoe ny fiainanareo manomboka zao dia ho mafy amin'izay na tsy ambohan'ny tavanareo ny inaninareo sy ohatr'izany fa tsy navelon'Andriamanitra hoe satria nareo niala tamin'ny sitrapoko dia tsy mila nareo tsony andaninareo mandeha any tsy mitsofoka ato amiko tsony nareo tsy miantso anaraka tsony nareo tsy izay ny nataon'Andriamanitra fa mbola nitatazan'Andriamanitra tamin'ny famindram-pony dia mbola niezaka mandrakariva Andriamanitra na navitra na merina ny olona ho amin'izay le famindram-po ho amin'izay le fiainana misy fiadanana izay indray nandefa ny zanany mihitsy azy izy izay famindram-pon'Andriamanitra izay no tokony hianarany ray aman-dreny rehetra ary zany mihitsy nambarany tenin'Andriamanitra manao hoe aoka ho mpamindra fo ianareo mba ho tahaka ny rainareo mpamindra fo Luka 4:7 ka tena mila hianarana zany azariana ny zanakao
areno izy. Ny adalan'ny olona no imezana ozy ny tolo fa ny adalan'ny tena tafindamba. Tsy hoe rehefa misy zavatra tsara ihany ataon'ilay zaza dia eo anao mijoro eo manao hoe reto izay fa ray aman-dreniny dia hoe fiaina mihitsy izay fa zanaka io fa rehefa sendra lavo ilay zaza dia ozy ianao manao hoe ndeha mandeha any lasa mandeha any fa tsy ilainay fa na mininona dia mila mijoro mandrakariva nareo fa zanakareo reo. Ary ny fijoroanareo tsy midika hoe nakasitranareo no nataony fa midika hoe manohana ny zanakareo nareo ary tia azy miezaka manampy azy amin'ny fomba rehetrarehetra mandrakariva. Rehefa nanoty Adama sy Eva, iza moa no nampitafy azy, iza moa no sahirina mbola nitady ny akanjo azy, mbola Andriamanitra ihany. Ary izay famindrapon'Andriamanitra izay no mbola ilazako manao hoe rehefa tena tsy raitra kisoko izy fa miroso ihany mandraisa foana anjara. Tsy mahasoa antsika mihitsy ilay hoe miady, tsy mifampiteny, tsy mifampiditra trano, mifandroaka. Tsy mahasoa antsika ara-panahy zany. Ianao hoe kristianina dia ahoana ny aplamina ny ara-panahinao amin'izany nefa ianao andeha hivavaka isaky ny alahady? Tena tsy possible. Ahoana ny aplamina ny sainao amin'izany hoe zanaka nateraka ao nefa tsy miditra ao anatin'ny tranonao, tsy mifampiteny aminao? Ary ahoana ny aplamina ny vatanao amin'izany fa zay hoe matoka ilay aretim-po mihitsy indraindray ka tsy mitondra na inona ilay izy fa ny azo atao dia ny manohana azy mandrakariva ao anatin'ilay izy. Ary zany mihitsy nambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe izay tena sakaiza tokoa dia tia amin'ny andro rehetra sady miseho rahalahy amonjy amin'ny fahoriana. Eo amin'io problème ny zanakao io mihitsy ny tena alalana hoe tena tia azy ve ianao. Io indrindra no aseho iny maharay aman-dreny manam-pahendrena anao fa ho tadidiny zanakao zany, ho tsarony mandrakariva zany. Fa so any orina no tafito io zaza io. So any orina no tafito io zaza io nefa dia natositra eo ka izy ihany mbola hanarina anao. Ka dia tena sitrapon'Andriamanitra mihitsy ny amin'ny hoe mila mifanohana isika ary mifankatia ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Zay aloha no valiteny azo mena ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Mila ny somanantena fa manentiny tora fanampiana kely ho antsika ihany. Mila manala le ambi-po mihitsy. Le ambi-po manko ny tena ngeza be ao anatin'io zavatra io fa tena mitoetra antsika manaiky hoe izao ny sitrapon'Andriamanitra dia manaraka an'izay tenin'Andriamanitra izay ampanetretena sy ampitiavana. Fa mbola azon'Andriamanitra atao foana ny manarina ny fiainan'io zanakao io, mamerina azy indray raha miaraka amin'ny tompo izy dia azo antoka ny hoaviny fa mbola azon'Andriamanitra atao ny manangana azy na dia ao anatin'ny fahalavony io ary any amin'ny hoaviny rehetrarehetra any. Ary indray aman-dreny dia tokony hanampy azy hisolo tenan'Andriamanitra ety ambonin'ny tany hanohana an'ilay zaza aneo an'ilay fitiavana mandrakariva. Tsy mamahy fankalana isika fa tena mamahy fitiavana ary zany no tokony hitezana ny zanaka rehetra. Mbola isy ihany video ataoko amin'ny manaraka ny amin'ny hoe ho an'ilay ray aman-dreny izay mbola tsy tafiditra anatin'ny zanany, inona ny tokony atao satria zava-dehibe koa izay hoe ahoana ny tokony ataoko mba hahatonga ny zanako tsy tafiditra ao anatin'izay hoe bevoka alohan'ny fanambadiana izay. Fa dia mirary soantsika rehetra aloha ry havana raha nahasoantsika izay video izay dia izarao ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.